Salamadolo androanitsika de ndondray raha iresaka ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay hita fa nisesisesy tato ato zay ary miseho amin'ny endriny maro izany resaka tsy fandriam-pahalemana izay ary hita manerana ny nosimo izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay na dia efa miezaka manao aintsozavatra aza ireo mpitandron'ny filaminana mba hampandry fahalemana ny tany dia hita fa tsy mitsahatra mitombo hatrany ireo zay mpanao ratsy sy ireo zay jiolahy izay mitombo isan'andro tsy misy toazy tato ato zay ka mahagaga sy mahatalanjona ihany ny zava-misy ka eo indrindra ny mahatonga ny olom-pirenena maro izay samy maneho ny heviny amin'ny hoe raha izao no mitohy dia hoentina makaiza ity nosy ity amin'izao resaky ny tsy fandriam-pahalemana izay satria mahatsaro fa mijaly sairana ny vahoaka ary manahy mafy izy ireo amin'ny resaka fiarina izay noho ny afitsika an'izay tsy fandriam-pahalemana lavareny tsy misy toazy zay ka ny mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasatsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra trany ny miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nisesy tambatambata gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary zandary nisy nanendaka tao Ambohitsabo Toliara tao zandary iray izay no naratra voakapoka famaky teo amin'ny lohany tao Ambohitsabo Toliara tamin'iny androny omaly maraina iny ny fanehatra tamin'ireo olon-dratsy io mpitandron'ny filaminana izay nitondra moto io nidaroka sy nampiasa famaky teny aminy tamin'ity farany ireo jiolahy no sady nanendaka ny kapany ny peratra ary ny fanalahidin'ny moto nitsoka ireo jiolahy taorian'izay ary olona tsara sitrapo no nitondra io zandary io tany amin'ny toeram-pitsabony vokatr'izay dia maty voatifitra taorin'ny fanadiadiana sy ny fikarohana nataon'ny polisy ny jiolahy izay miisa roa tamin'iny andro omaly iny tsy misy ahina ny ain'ilay mpitandron'ny filaminana ary mbola karohina ny naman'ireo jiolahy izay lavon'ny polisy ireo midika izany fa tena sahy dia sahy ireo jiolahy amin'izao fotoana izao manao an'izay asa ratsin'izy ireo zay satria na ny mpitandron'ny filaminana aza dia sahin'izy ireo no manendaka azy tahaka an'izao fa raha indrindra ny olona tsotra asa angambany dia homangana fotsiny amin'izay resaky ny tsy fandriam-pahalemana izay ka dia miandry ny fandraisana andraikitra ataon'ireo manampahefana manoloana an'izao trangana tsy fandriam-pahalemana sy ny famongorana azy izao fa raha izao no mitohy dia tena horaharaha ny hiainana eto amin'ny tany sy ny firenena mbola ao anatin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany tany Antsirabe indray maty voatsindrona antsy teo amin'ny fony ny mpianatra iray izay 17 taona nandritra ny lanonam-pamadihana ny aliny 3 oktobra tany Antsirabe tany lehilahy 17 no voatondro ary mbola zaza 17 sy 17 taona izy ireo raha ny fantatra dia nisy andianjatovo roa no tonga tsy nasaina tamin'io lanonan'io fifandrafiana mifandray amin'ny tantara momba ny tovavy no antony ady io alin'io dia nanomboka ny fanandrana tamin'ny 10 izy ireo rehefa avy eo nisy ny fampitorahana boriky sy ny hazo ary nisy ny anankiray tamin'ireo avy any Voajanahary namoaka antsy ka nandratra ny roa avy any Antanamanjanaka mbola kely finoho izy ireo ny iray izay voa tamin'ny sandriny ka afaka nitsoka fa ny iray kosa teo amin'ny fony ka maty ny ampitsoniny na dia efa nitsabona aza tamin'ny sabotsy 10 oktobra no nanombohan'ny fisamboran'ny zandary ka voasambotra ny 70 lahy tamin'ny ireo zay neritreretina nahavandoza tamin'ity raharaha famonoana olona tany Antsirabe ity hanatra manoloana an'izay rehetra izay dia na dia misy aza ny fifankatiavana amina vehivavy fadio izany hoe handratra ny hafa na ihany koa hanao herisetra amin'ny hafa izany noho ny ianareo izay samy mankaty an'iny vehivavy anankiray iny fa mety hanahiranareo zay ary mety hamoizana ain'olona mihitsiny ka izay avy ety am'watawata gasy dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo ary ainganika ho tsara levenina ny maty aza misosoka alahelo intsony ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana zay hatrany dia maty voatifitra ireo roa lahy izay nanendaka vehivavy iray tao amin'ny toerana atao hoe Ambohitsabo komina ambonivohitry ny Toliara tamin'iny androny omaly maraina iny ny afina tao anaty trano ireo olon-dratsy ireo no notongavany polisy teny an-toerana tao anatin'izany izy roa lahy no lavony bala raha ny fanazavana dia zandary hody maraina avy ny ravany asa no niharany asa ratsin'izy ireo nosakanany avy eo ambony moto
ary nofaraindry zalahy tamin'ny famaky ny lohany. Talohan'io no efa nisy vehivavy iray ihany koa izay nendahan'izy ireo ary io farany no niantso vonjy. Tonga ara-potoana moa ny polisy-pirenena tamin'izay tranganiseho amin'ny resaka fanendahana izay. Raikitra ny fanenjehana ka voatifitra ny roa tamin'ireo jolahy ka maty tsy tra-drano. Efa nahazo fitsaboana ary tsy misy atahorana ny fahasalaman'ny ireo zay naratra nandritra izay fanendahana izay. Mbola misy koa ny fikarohana an'ireo olon-dratsy sasany izay mbola tsy tratra manoloana an'izao raharaha izao. Ka dia tena manao ny asany ny polisy-pirenena sy ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ary miezaka mba hampandry fahalemana ny tany mba hahatonga ny vahoaka malagasy rehetra mba hiaina ao anatin'izay filaminana izay. Na dia miezaka manao asa ratsy ny aza ireo olon-dratsy ireo dia tsy ambakan'izany ny mpitandro ny filaminana izay tena manao aintso zavatra amin'izay fampandritany izay. Mbola ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany amin'izao fotoana izao dia nanita-kevitra indray ireo zay mpanao fanafiana taxi brosy amin'ny lalam-pirenena fahaefatriny. Miverimberina ny fanafiana taxi brosy tato ato zay. Taxi brosy iray indray no nisy nitifitra vao niala kely mevatanana tamin'iny androny omaly alina iny. Vaky ny fitaratra fa soa ihany tafatsoakan'ireo mpandakan-dalana kosa ny mpamily. Tsy nisy ny ainana fohy na dia nisy aza ny fahasimbana teo amin'ny fiara. Ka noho izay dia manao antsoavo amin'ny mpitandro ny filaminana izy ireo mba handray andraikitra manoloana an'ity fanafiana amin'ny tampiadiana amin'ny lalam-pirenena fahaefatriny amin'izao fotoana izao fa tena mahatsiaro sahirana ireo mpandeha n'iny lalana iny ary mitebiteby izy ireo noho izay afitsoko ny asa fanafiana amin'ny lalam-pirenena fahaefatriny amin'izao ankehitriny izao. Resaka haitrano indray dia trano hazo misa 5 indray no may tamin'iny andro no malomaraina iny tokony ho tamin'ny 2 ora mahery kely teny Ambodiny Sotry teny amin'ny Aigle Noir. Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina namono ny afo izay naharitra adiny 2 sasany. Tsy fantatra mazava izay antony nahatonga ny firehetana ary ny trano hazo raha teo moa dia mora miresitra ka ilana ny fitandremany rehetra ary anentanana ny rehetra ihany koa mba hitandrina manoloana an'izay pitikafo mety handoro tanàna izay. Mbola ao anatin'izay fasimpampananana izay hatrano moa amin'ny lalam-pirenena fahaefatriny fiara sprinter iray avy any Antananarivo ho an'ny Mahajanga no may kila firesitra tamin'iny andro alina iny. Teo anelanelan'ny mevatanana sy Nambondromamy ary tsy mbola fantatra ny antony nahatonga ny loza. Andrasana ny angom-baovao izay ho fanazavana ny antony nahatonga an'izay firehetan'ny fiara sprinter izay. Fa na dia eo aza izay melimelo ihany ry zareo indrindra ianareo mpamily sy ny tompon'ny fiara mialohany hanaovana an'izay voyage izay aleo mba jerena tsara ny tomobile amin'izay resaka fanaovana visite teknika izay fa sao dia hiteradoza ho an'ny hafa eny an-dalana eny ka lasa hamozana hain'olona sanatria. Izay sy zay moa no masaka azonareo tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nimesesy tonga tawatagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.